La fomba vaoafa tanteraka kosa indray nisy ny fanaovatso ny mpiara-miasa teo amin'ny Orange Madagascar sy ny fédération-ny antenimeran'ny varotra sy ny indostria tanjona ao anatin'izany moa ny ampiroboroboana ny sehatry ny fandraharana eto an-toerana ny fanazavana izay manaraka izao dia hoentina Andriamatoa Shabani Nourdine filohan'ny FCCIM toy izao manaraka izao izay fanazavana izay. Natao androany moa zany ny fanaovatsonia miaraka amin'ny Orange Madagascar izay hoe zava-dehibe tokoa ho an'ny fédération de chambre de commerce et d'industrie de Madagascar ilay izy satria azo adino fa be ny région-ny fédération dia eo amin'ny 24 chambres de commerce ary ireo 24 chambres de commerce ireo dia bénéficier tarif préférentiel zany hoe entre ny chambre de commerce sy ny fédération ary eo ihany koa ny membre ny chambre de commerce dia bénéficier an'izay tarif préférentiel zay zava-dehibe hoia zay satria io no tena zavatra ilaina ny resaka communication ary ihany koa ny interconnexion izay arahana ihany koa amin'ny fédération sy ny chambre de commerce dia anisany azo tarif préférentiel ihany koa tsika manoloana an'izay zavatra zay ka eto zany ny tiako tenenina hoe isaorana ny Orange Madagascar manoloana an'izay ary ihany koa contrepartie zay nefa amin'ny première conférence zay ataontsika any Fort-Dauphin io dia tena hoe sponsor or ny Orange Madagascar satria na ny antony satria izy no anisany tena hoe nanampy be anay amin'ny zavatra io ary isy ihany koa ny visibilité ny Orange Madagascar amin'ny événement rehetra izay ho atao na eo amin'ny conférence en salle na ny B2B izay ho ataontsika izay zany hoe ny contrepartie tsy maintsy ho raisy ny fédération manoloana ny zavatra izay.